Dernier défilé de répétition ce jeudi pour l'armée avant le jour J du soixantenaire à Analakeli sur l'avenue de l'Indépendance où se déroulera cette fois le traditionnel défilé militaire. Le Comité technique national d'organisation ou CTNO de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance a fait une dernière mise au point. Ny mpandray anjara amin'ny matso izay ho tanterahana rapitsy moa zany dia misa eo amin'ny 3 mahery eo. Ahitana ireo mandeha tongotra, eo ihany koa ny mandeha fiara. Ary io fanampin'izany misy fotoana moa zany andalo eto ambonitsika eto Analakely eto ireo fiaramanidina izay vao nomena ny tafika malagasy. Le 60e anniversaire de l'armée est marqué cette année par des réformes et le visage de cette nouvelle structure sera présenté ce vendredi. Les anciens régiments existants seront bien sûr de la partie, mais les nouveaux bataillons et les nouvelles brigades qui montreront la nouvelle orientation de l'armée seront bien mis en évidence. Toy izao ny fizotrany matso tanterahany tafika malagasy. Aseho voalohany aloha zany ny reo vondrona izay mbola misy ankehitriny izay handalo fanovana tsoatsy dia mandalo manaraka an'izay koa ilay vondrona natsangana tamin'ny 2014 izay fantatritsika amin'ny anarana hoe ZDRPS. Ary amin'ny manaraka an'izay ny fahatelo dia miditra ny atao hoe ahitatsika taratra sahady izay mety hoendriky ny vondrona vaovao amin'ny alalan'ny bataillon opérationnel avancé na ny BOA. Hitatsika taratra eto daholo zany izay endrika anankitelo ny tafika malagasy izay. Dia misy ihany koa ny atao hoe brigade d'intervention spéciale izay vondronan'ireo mpitsabo miaramila sy ny mpitsabo mpanampy na ny atao hoe ny infirmier izay andalo eo ihany koa satria isan'ny nanohana mafia ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana izy tamin'ny ady amin'ny Covid-19.